Zany dia tovonantsika amin'ny fanambarana ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanakemponoana alarana fahatelo manao hoe mino Andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiava, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika fa fonombola mpanotsika dia maty hamonjy Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanalaitiko anatombotsika tonga izy hitady tsy hamonjy ny ve, izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, izy dia tsy miova malasan'io ary mandrakizay. Mino ny fanahy-masina izy no manambara amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitsika, fanara ihany nanao fambatizantsika rehetra ho teny iray, ny fandresena izay hoety mandresy ho tontolo izao teny finoantsika, mampitomboy ny finoanay. Amen. Aoka hanao hira anankiray ny atokopira mipetraksika. Sarare
tonga amin'ny fotoana fanaovana ny vavaka fangatahanytsika ravina malala dia mba ngatao amin'ny tompo izay sitraky ny fonao ary verinao fa sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao vavaksika ndreto izay Andriamanitro nandre ny teninao zahay ary ny teninao dia manitsy anay manome fanantenana anay ary mampahiry anay hanao ny asa misiona izay efa nanondranao anay ndreto izay sy ny ankohonanay tonga eto anatrehanao tompo mangataka aminao zahay ampahirezo ny ankohonana diakonina sy olona tsirairay ny ankohonana mpandray fanasany tompo vita batisa eto amin'ny fiangonana ahatsiaro fa manana didy dia mahatoky izay tompo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanay anao amin'ny tompo ary mivavaka izay fa ny fianakaviana diakonina ny loholona fianakaviana mpandray fanasany tompo izay efa miorina tsara reny ny tena tafiany devoly reny ny tena azainy mamitsaka eo ambaravarana izy ary kindreny manokana ny mpanomponao dia mivavaka izay ho an'ireny rehetrareny tompo ho an'reto zanakao reto arovy amina ratsy rehetra izy aza vela voan'ny zanatsipika mirehitra izay alefa n'ilay ratsy fa ajoro tsara ao amin'ny fanomponanao da io ny ankohonany da fitio masonao ane ny ankohonana rehetra izay manompo anao marina tokoa amin'ny fony fa tsy mihemitra hita fitio masonao ane ka iorina tsara ary ny ankohonana izay mety mandalo fahasairanana dia ahita fitio masonao ka hamerina amin'ny laon'ny zavatra rehetra ianao vavaka izay ho an'ity fiangonana misy anay ity izay anananay adidy be dia be ny olona mbola tsy mivavaka ety betsaka ny olona izay efa tato amin'ny fiangonana fa mihemitra misy ny tonga mameno ny fiangonana saingy manana olana samy hafa ihany koa tompo Andriamanitra eo ampahirezo ny fiangonanao ahatanteraka ny asa-pamonjena ary ho mainka amin'izany fa tsy ho mainka amin'ny zavatra hafa akory mainka amin'izay voninahitra na izay vola aman-karena homeo anay izany hoentinay manao ny asanao da io koa ny firenenay nandalo ady sarotra ny firenenay mba tsy hisy ady an-trano sanatria mba hanana mpitondra tokoa izay eritreritra ny tompontsoan'ny malagasy ary hanampifaliana sy fahafahana ny firenena dia mahatoky manana anao izay mametraka feno am-pelantananao ny zavatra rehetra izay ary manonona ny vavaka nampianarinao anay manao hoe rainonay eo izay ny an-danitra ho masinina ane ny anaranao tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao tiantany ho takany eny an-danitra neno izy anasazo anay mamelany eloka hitaka ny namelanay sy ny eloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapana manafana amin'ny ratsy voninahitra mandrakizay amen tonga amin'ny fotoana ifampiarabantsika ravana malala miarabantsika rehetra indray tonga somatsara eto tranon'Andriamanitra efa nisy moa tamin'ny fidirana voalohany iny teto dia misaotra ny tompontsika noho ny amin'ny nahafahantsika niarany vory koa tamin'ny solodabaritany niarany vavaka tamin'ny solodabaritany Antananarivo ary azo lazaina hoe niarany vavaka tamin'ny fobe fitsekema mihitsy satria tonga teny moa zany ny folohan'ny fitsekema sy ireo mpanatanteraka ao anatin'ny fobe fitsekema dia mifampiarabitsika rehetra manao hoe fiadanana aneo anao fiadanana ao anatin'ny tranonao na fiadanana ho an'ny ankohonanao mety foana fiadanana aneo anao fiadanana ao anatin'ny tranonao na ho an'ny ankohonanao ihany koa mety koa zany fiadanana sy fahavelomana omen'ny tompo anao io misoratra koa azo ampiasaina daholo reo fiadanana ho anao zanako fiadanana ho an'ny ankohonanao misy anakiraiky io amin'ny tableau fa dia teneny daholo izay tianareo tenenina eo ho amin'ny ankohonantsika rehetra ne ny fiadanan'ny tompo zay tompoko zay fa tsy rehetra misy manita atreo indray ndao tsika revana malala
iroso amin'ny fiarabana ny diakona sy nyolontsika fotoana nambavaka azy ireo a dia hira aloha ny diakona sy lolona vita ny hirany diakona sy lolona dia hiakatra ny brown ny diakona sy lolona ampahirezina sy hoarabaina ndavary Now
mangataka antsika firalainy dekona sy lolona rehetra mba hitsangana amin'izao fotoan'izao. Voalohany-teny ry havana dia misaotra an'Andriamanitra ny amin'ity alahady izay natokana hitrotrona ambavaka ny firalainy dekona sy ny loholona eto amin'ny fitandremana Salema vaovao 17 hektara ity. Faharoa manarak'izany dia misaotra ihany koa ny Ray aman-dreny mpitandrina sy ny biraon'ny fitandremana izay nitaiza ny kolokolo nanabe ara-panahy nampirisika sy nampahery mba ahafahana manatanteraka ny fanompoana ho voninahitr'Andriamanitra. Ny fotoana tahak'izao ry havana dia tsy fotoana akory anoro-tsoritana izay mba kely vita teo amin'ny asa, fa fotoana natao anaovana jerikina ny amin'ny fiantraikany izay fanompoana, fiantraikany fanoloran-tena ary fiantraikany izay finoana ao anatintsika firalainy dekona sy ny loholona. Variana tokoa ny tenako raha nanatrika sy ny aino ny fampianarana sy ny toriteny izay nentin'ny Ray aman-dreny mpitandrina teo, fa dia izay zavatra efa noverina sy nentina ambavaka mba ho lazaina ihany dia efa voalaza teo ny andro tokony. Inona ny fiantraikan'ny fanoloran-tenantsika dekona sy loholona? Inona no ako ny finoana izay napetraky ny tompo ao anatintsika ka hananantsika? Manahoana ny firenena? Zao ny firenena izao, tsy mbola sitrana. Manahoana ny fiarahamonina? Mianaka efa izay tsy izy ny teny maloto, ny teny ratsy, ny famingavingana, ny fanaovana tsinitsinina, ny fifampiantsiana, ny fandrobana, ny herisetra, ny zava-betaveta maro samihafa. Manahoana ny any tokantrano milamina ve? Manahoana ny any toeram-piasana mandeha ampamarinana amin'ny rariny sy ny hitsiny ve? Fanontaniana mipetraka amiko aminao dekona sy loholona, fanontaniana mipetraka amintsika mpandray fanasan'ny tompo, fanontaniana mipetraka amintsika kristianina. Sao dia mbola tsy niova ary sika? Sao dia mbola le olona taloha ihany, fa saingy manao asa fanompoana ihany, manao fanompoana ety am-piangonana, manana titra, manana anarana, manana andraikitra maro samihafa. Fa manomboka amiko sy aminao no aoka isy ny fiovana. Manomboka amiko sy aminao no aoka isy ny tena fiovana marina. Aza manantenitsika fa isy miracle rehefa misy ny mpitondra fanjakana na misy ny refondation, fa raha tsy manomboka amiko sy aminao tsy ho sitrana ny firenena, tsy ho sitrana ny fiarahamonina, tsy ho sitrana ny toeram-piasana, tsy ho sitrana ny ankonana. Koa amin'izao alahady trotrona ambavaka ny dekona sy loholona izao, mahatsapy izay fa mbola be ny asa tsy vita. Mangataka vavaka amintsika fiangonana ireto izay natsoa ny tompo sy ny fidinareo, nametrahanareo ny finoana sy ny fitokisana mba hiara-miasa ny mpitandrina hanabe vo ny fiangonana, hanao ny asa fitoriana filazantsara, hampiroborobo ny fitezam-panahy, ahatonga ho tanteraka sy hita maso ireo fototra fitrasa maro samihafa izay natao ampandrosoana ny fijoroana vavolombelona eo nifiny fiarahamonina. Aoka mba izao sy anao ny fanasina ho jiro sy fahazavana, ka hitondra ny firenena ihany koa ka eo amin'ny Jehovahandriamanitra, ka na hoe mba handeha anaraka anareo tokoa izahay, fa hitanay izao fa momba anareo Andriamanitra. Eny tompoko amin'izao famaranana ny teny fo izay atao amin'ity an'ity izao any dia mbola voniny izahay reto mpanompon'Andriamanitra firalainy dekona sy loholona hitsoro favolombelona, hiazakazaka mba ho fianatra, ho fitaratra
ianaranareo araka ny tenin'ny Paoly apôstôly tamin'ny Timothée hoe aoka fianarana ho an'ny mino ianao vonon'izay amin'izany vonon'izay mba ho jerenareo anitsy ny fiainanay anitsy ny fitondrantenanay mba ho modely ka ho hitanareo ho hitan'ny tompo fa manana fitondrantena tokoa mendrika ny filazantsara vonon'izay ara-miasan'ny mpitandrina amin'ny asa rehetra izay nankin'ny tompo aminy hampandrosoana ny fiangonana vonon'izay ho tandroka haro ny vozina amin'ny fanatanterahana ny asa rehetra na fitoriana na fitezam-panahy na fananganana fototrafitrasa izay rehetra kasaina sy atao dia apetraka mbavaka ianatrehan'ny tompo izany ary eto dia mankasitraka sy misaotra ihany koa atsika firalainy diakona sy lolona rehetra amin'ny fanolorantena sy ny ezaka rehetra aseho atsika amin'ireo asa iombonana na amin'ny asa anatiny na amin'ny adidy any ivelany univony sy nodaparitany sy ny foibe fa tsy nikely soroka ianareo nanao izay azo atao rehetra mba tsy hitsangamenatra ny fijoroanantsika ho favolombelona eo amin'izany adidy miandry atsika sy efaitsika izany ety-pamaranana tompoko dia ireto diakona sy loolona eto amin'ny salema vaovao dia manome izay everina fa fiarahana tantsoroka ao amin'ny fanatanterahana miasa fanorenana ka dia manomea valopy roa tapitrisariary mba ho fanatevenana nikesy hoentina mihetsika manatanteraka nyzany asa iombonana ataontsika eto amin'ny fitandremana izany dia ho an'ny tompo irery ihany ny voninahitra misaotra tompoko masoterana tompoko soran'andriamanitra tsika revana ny amin'ity androany ity izay andro lehibe sarobidy tahin'andriamanitra mba pasehivandray ny andraikitra zay nomena atsika eto amin'ny fiangonana atao tsika hivavaka tsika fiangonana indray zao nitsangana fa ny diakona mipetraka ihany fiangonana mitsangana diakona sy lolona mipetraka atao hitsangantsika fiangonana tompo diakona sy lolona mipetraka satria mety nambavaka ianareo fiangonana no mitsangana vavaka tsika ta io reto rahalana isianabavina ireto izay fa nofidianao ny fifidianana dia tsy sitraky ny fonay akory fa ny sitraky ny fonona atao dia izy ireo ny voafidy arak'izay tondranao azy teto amin'ny fiangonana ta io reto ta io ny ankonany ta io ny asa fanompony ta io ny asa fivelomany ary ta io ny asany eto amin'ny fiangonanao mba hisy fiatraikany amin'ny fiarahamonina tokoa izany ary hita tokoa fa manova olona ny filazantsara dia raha kofa amin'ny fanahinao ny diakona sy loolona rehetra mba hita fiteo masonao tompo ka omby amin'izay rehetra atao fa tsy ampitsangamenatra anao kory misaotra Jesosy amen dia mirarosoa mipetraka ianareo rehefa malala dina moa zany lazay fa lazay président Tedolo fa dia ozy aho hoe meteza ho diakona troisième tsika troisième MMM moa zany fa rehefa MMM indray lazainy olo hoe atoko indray zany meteza ho diakona sy lolona troisième atao hoe troisième miasa faharoa mandrese ary ny fahatelo ahoana mifalia reo ny troisième reo miasa ahoana tsara izy teo miasa mandrese mifalia miasa aza mangatangatakandro amin'ny asa pitsaka asatsika ny mivory ohatra na mpividraraza reny tsika tsy takazo kory asatsika izany tsy asa kory zany fa asanareo alatsiny amin'ny fitenika azy directa be asatsika izany asatsika mitory filazantsara io aza manao procrastination mangatakandro asatsika io asanao ianao no adinina amin'io fa tsy zahako akory reo asafo zany aloha zay le miasa dia miasa mahireza mahifabe mandrakariva ozy izy tsika amin'ny asan'ny tompo mandrese satria tena mila olona mandresy miaraka amin'i Jesosy Kristy tsika mihitsy nikendreny ny devoly raha misy olona kendreny dia tsika nikendreny voalohany dia aveo vao ny kristianina tsotra efa nikendreny fa misy zavatra betsaka mety amelezany devoly atsika ka dia mila mandresy tsika ao anatin'izany mila mitsangana dia mandresy
ary nyfandresena dia ny fandreseny Jesosy Kristy no hoentsika mijoro mandrese ny fakapanahy mandrese ny fahalainana mandrese ny zavatra maro samihafa zay mety animba ny asa fanompoana antsika mandrese ny kolikoly raha mpiasa mpanjakany ianao na mpiasa any amin'ny mandrese fa aza mety horesiny ratsika ary ny farany dia mifalia manana fifaliana amin'ity asa ity fa asa mahafinaritra ty asa mahafinaritra ty asa soa ty asa tsara ty asa tsara ty ary mahasoa ny ankonana dia manana fifaliana ao anatin'izany falia mandrakariva ao amin'ny tompo eno zao indray mifalia tsika dekona sy lolona manana fifaliana ny andraikitra rehetra omen'ny tompo dia mahafaly atsika foana ary ny fifaliantsika tsy hoe voasoratra tsy hoe satria tsika voasoratra ho anisan'ny dekona eo mipetraka eo amin'ny tantaran'ny fiangonana fa mifalitsika tsy hoe resitsika ny devoly fa mifalitsika satria voasoratra any an-danitra ianarantsika nahoary a dekona zany troisième ntsika dekona solo olona troisième ahoana le troisième miasa mandrese ary mifalia eny ary dia misy loolona vitsivitsy reto loolona moa dia tsy midika hoe mijanona akory fa mbola manohy ny asa hatrany anana fifaliana manokana satria efa nahavatra tsara ny asan'ny dekona dia natao loolona misy certificat avy any amin'ny soladabaritany iombonana amin'ny soladabaritany atolotra anareo dia atahako reo olona mioako ny anarana zafady reto zany dimbery vololona Pierrette rahery volonjanahary Lucienne Raoelia Rivaonomenjanahary Suisa Laurence Rasafindravony Félicie Andrianalmamy Rebatosy Ramatoisa nefa narevako meloa Andriambololona Aja Herinaivo Rabiarimanana Dieudonné Rakotonirina Désiré Andriana Solomay Farlala Georges avy dia miakara tompo sy afaka miakara avy dia miakara Ratovson Andrenirina Jean Rissard ary Razafindrakoto Zaka iny tompo koa dia ny zay efa mahavatra tsara ny asan'ny dekona ozy ny soratra masina dia mahazo toerana tsara dia efa atao pratika zany dia hoe zay manao tsara ny asan'ny dekona dia tafakatra oloolona fa tsy hoe nandritra ny fotoana ny andro teo dia tonga ny fotoana oloolona dia nomena certificat dia miarabanareo menada fa tena nanao ary misaotra ny tompontsika fa nananareo ny fiangonana nananareo Jesosy Kristy dia mbola manohy ihany ianareo ary angatantsika amin'ny tompo mba salama tsara ianareo ka tsy hoe lo olona mipetraka fa lo olona mitsangana tsara ohatra in'Andriamanitra dia tolorany soladabaritany sy ny fitandremana certificat ianareo dia angambany zay tononiko dia manantona raisinaisiny aizany filohan'ny dekona président dekona sy ny Dimbery vololona Pierrette dia alefako meloa ny fiarabananareo sy ny firaritsoa tain'Andriamanitra Raely volonjanahary Lucienne tain Jesosy salama tsara mandrakariva Raoely Rivaonomenjanahary Suisa Laurence tain Jesosy Laurence tain Jesosy Razafindravony Félicie tsy ao Félicie Andrianaly Mamy reza dokotera tain Jesosy Andriambololona Aja ray aman-dreny Jesosy mbanao Arnaivo Rabiarimanana Dieudonné Jesosy mbanao Rakotonirina Désiré Jesosy mbanao dokotera Andriana Solomay Farlala Georges Jesosy mbanao
Toussaint Andrianirina Jean Rissard. Jesao mba dokotera. Rasavina Koto Zaka. Izay tokoa no teny fa dia mirary soa sy fahombiazana, fandresena, asa magnomby sy fandresena ary fifaliana ho an'ny diakona sy lolona misaotra amin'ny fiarahantsika miasa hatramin'izay ary mbola manantena fa ho ao anatin'ny fiaraha-miasa mandrakarivotsika teny kely fotsiny ty novaina ny fitsipika mikasika ny diakona tsy zavatra kely fotsiny ao anatin'ny fitsipika novaina fa zavatra lehibe satria teo aloha dia hoe ny diakona dia olona vidin'ny mparay fanasany tompo zao fa misy fanampiny kely ao ny diakona dia vidin'ny mparay fanasany tompo ary vonona hiara-miasa amin'ny mpitandrina soratra ao anaty fitsipika zany zao dikan'izay zany rehefa anao diakona ianao dia ao anatin'ny fanekena mialofa hiara-miasa amin'ny mpitandrina zay le zay fa dia moavamoa mpomieritreritra da misaotra tompoka dia mandray tanana anareo zay fitahin'andriamanitra nareo saraka malala dia misaotra indrindra fiarahantsika miasa zay tainy Jesosy daholo misaotra indrindra fiaraha-miasa Enary manantitra ny fiarahabana ho antsika mpianaka finoana amin'izao alahady zao ary manonona ny fiadanany tompo lalatava ho antsika hatrany araka nefa nandeha teo moa zany dia ty alahady ity no alahady izay hitondranam-bavaka ny fikambanany diakona sy ny loholona dia nahatanteraka izantsika teo ary mampahery ny diakona sy ny loholona rehetra izay ao anatin'izao fiangonana izao. Avy amin'ny synodam-paritany Antananarivo andrefana FJKM Ambohidrano be fahazavana ho tanterahana amin'ny alakamisy fahatelopolo ny volana oktobra ho avy zao amin'ny sivoran'ny maraina ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Volasana Stefanie Edith Menakavy ao amin'izany fiangonana FJKM Ambohidrano be fahazavana izany. Ny faharoa mbola fandraisan-tanana mpitandrina ihany dia ny fandraisan-tanana ny mpitandrina Rabesson Joël Eric tanteraha zany amin'ny alakamisy fahatelopolo volana oktobra ho avy zao amin'ny sivora sasany maraina eny amin'ny FJKM Ambojoroa fitiavana ary ny fahatelo dia indray tsy fandraisan-tanana mpitandrina fa fahadimy amby roapolo taona ny sampana vokivokomanga ao amin'ny FJKM Anjerimanoka fifankatiavana izay ho tanterahana amin'ny zoma fa efatra amby roapolo volana oktobra amin'ny sivora sasany maraina. Reny fotoana reny moa zany matoa ambara amintsika fiangonana dia zao hoe mahiray atsika anatin'ny synodam-paritany dia manatrika an'ireny fotoana reny isika ka efa misy solotena moa zany maraka mifandaminana misy diakona zany zay solotena atsika fiangonana ao anatin'ireny mandeha manatrika an'izany fotoana izany ka dia izay no antony hanambarana azy amintsika fiangonana kanefa dia ho an'izay tompona anjara sy mandeha amin'ireny didy ireny moa zany dia efa mahafantatra ihany koa zany izany fandaharam-potoana samy hafa izay. Ireo zany no fandaharam-potoana any ivelany izay tokony ho atrehantsika. Avy amin'ny fikambanany diakona sy loholona Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ho tanterahana amin'ny alahady faharoa ny volana novambra ho avy zao eny amin'ny FJKM katedraly Analakely ny fiombonam-bavaka izay fanao isan-taona ka dia manentana antsika indray zany ny fikambanany diakona sy loholona eto amin'ny salema vaovao zany mba ho tonga amin'ireny fotoana izay iombonam-bavaka
ampireny diakonina namana ireny. Avy amin'ny sampana fifoazana eto amin'ny fiangonantsika araka ny fandaram-potoana dia amin'ny alahady heriny anio no alahady izay tonanam-bavaka ny sampana fifoazana manerana ny sany FJKM. Manatanteraka izany isika araka ny fandaram-potoana dia isaky ny amin'ny fidirana faharoa moa no anamariana an'izany. Fa milohan'ny izay alahady anaovana ny alahady ny sampana fifoazana izay dia fanaontsika misy an'ilay hoe herinandro ny fifoazana manomboka rahampitso zany isaky ny amin'ny 9:00 dia isindray ato ireo fampianarana samihafa izay hoentin'ireo ray aman-dreny mpitandrina samihafa antsoina mba hitondra zany fampianarana izany ka dia manasantsika fiangonana indray zany mba hotongeto anovo fahalalahana sy fampianarana samihafa indray manomboka rahampitso isaky ny amin'ny 9:00. Tahaka an'izao zany ny mandrafitra zany fandaram-potoana zay manomboka rahampitso ny alatsinainy 20 volana oktobra rahampitso zany dia ny mpitandrina raha fanomezantsy Maurice de Dieu no hitondra ny fampianarana eto amin'ny loha hevitra hoe ny endriky ny fanompontsampy araka ny fampianarana fifoazana. Ny talata 20 volana oktobra kosa dia ny mpitandrina randriamanantena Soly Jean-Jacques Séraphin izay tonian'ny sampana sampaty Fohibe no hitondra ny fampianarana ny amin'ny loha hevitra hoe mahafahana ny ondriny ve ny fifoazana. Ny alarobia faharoa ny mpitandrina Ralson Gilbert ao amin'ny FJKM tany Menandrefana no hitondra ny fampianarana amin'ny loha hevitra hoe ny fibebahana fiainan'ny fiangonana. Ny alakamisy 20 volana oktobra dia ny ray aman-dreny mpitandrina Rakotondramanana ary Jaune izay mpitandrina ao amin'ny FJKM Kristy Fiorenana Kasomanga no tongeto ampianatra ny amin'ny loha hevitra hoe ny ady hatrehan'ny fifoazana ankehitriny ary mamarana azy ny zoma 20 volana oktobra dia ny ray aman-drenitsika eto toerana Randriampsata Roger ny amin'ny loha hevitra hoe iza no ahajoro anohitra ny tsirariny. Ireo zany ny fandaram-potoana izay anovozana ny fampianarana indray mandritra ny herinandro ny sampana fifoazana io manomboka rahampitso ka mifarana ny zoma. Ny sekolelady dia mampafantatra antsika ray aman-dreny ny mpianatra ny mpampianatra fa ho totosaina amin'ny sabotsy ho avy zao ny fionaben'ny sekolelady ny sampana sekolelady eto amin'ny Synodam-paharitany Antananarivo andrefana eny amin'ny tanety be mahazaza mahitsy no anatanterahana zany fionabe ny sampana sekolelady izany. Ny fandaminana moa zany dia misy moa zany ny fiara izay hitondrany fa ny fisoratana anarana kosa dia amin'ny concierge zany no misoratra anarana sika amin'ny Jean-Jacques dia ny sarandalana moa zany dia tsy misy ohatrinona na ohatrinona fa dia arak'izay efa fitezahana ny fiangonana izay efa hitezahana antsika eto dia ny fanafafozana no anaovana an'izany sarandalana izany. Mampatsiahy ihany koa zany ny amin'ny ireo zanantsika izay mandray anjara amin'ny azo krismasy moa zany ny fianarana arbre-de-Noël fa isaky ny alahady manomboka amin'ray ora sasany zany no anaovana an'izany fianarana arbre-de-Noël izany. Manentana ihany koa ny ray aman-dreny ny amin'izay mananjanaka isika ny amin'izay efa fanekenana ataontsika tamin'ny nanaovana batisan'ireny zanantsika ireny amin'ny vonina ampianatra azy ampiditra azy ho mpianatra sekolelady dia mitaonantsika ray aman-dreny zany mba hitondra an'ireny zanantsika ireny mba hoeto amin'ny fiangonana rehefa tonga ny fotoana izay fianarana sekolelady moa zany eo anelanelan'ny fotoam-pivavahana anankiroa dia mba hoeto atia ny zanako zany mba mianatra sekolelady mianatra ny tenin'Andriamanitra araka ny fanekena izay efa nataonao. Avy amin'ny SK 4FK milaza amintsika zany ny SK 4FK fa mitoy hatrany ny fianarana ny teny anglisy ao amin'ny English Club zany ary dia miantso ny mpianatra rehetra moa zany fa raha riva zany amin'ny roa sasany dia misy séance zany ho an'ny groupe 1 zany ary ho antsika izay mbola te natevina sy hianatra zany teny anglisy zany dia mbola mandray mpianatra zany eo amin'izany sampana English Club izany. Zay zany no mahakasika an'iny amin'ny SK 4FK iny. Filazana banjo
amin'ny finoresy fanantenana fitsakalany tena maty no mpandrenesinay anareo fanotomandry ny talata lasa teo ny reny malalanareo soamanantena Estera Lalaonirina ny ratapo aminy no eto amintsika dia randriamanantena Jean Richard Ambivady sy ny zanaka manjafiny ny nofony moa dia efa voalevina tamin'ny zoma lasa teo teny amin'ny FJK Ankary teny fasandrazany teny Ankarefo. Filazana fanamasinam-panambadiana aoko tahaka ny tiavako anareo mba hifankatiavanareo kosa fanamasinam-panambadiana Irambeloaro Soa Roky Steve sy Ratsiraonana Felanirina izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny alakamisy 17 volana Oktobra ho avy izao amin'ny 12 ora atoandro. Akisarona sy voaty anefa ny voatiko amin'i Jehova aho fa efa namaly ny fivavaka izy ary mbola hitantana ny fiainanay ihany koa. Manolotra arakim-pisarona 30,000 ariary, sekolelady 20,000 ariary, ho ary amin'ny fikambanan'ny mpiasan'ny fahasalamana 10,000 ariary ary dia mangataka vavaka ny amin'ny fitohizan'ny fianarana. Mbola misy hatrany moa ry havana ireo izay mamerina ny valopy tamin'ny fitentarana sy ny fianakaviana ary soronantsika fiangonana Mandrakariva ny amin'izay efa nataontsika ary ny asa moa zany dia mitohy hatrany hoentina mavaka Mandrakariva zany asa ny fiangonana izany ka atreto zany zao ny ampy izay efa voaray tamin'ity alady ity indray zany dia ny vokatra azo zany 18,518,700 ariary na 92,593,500 francs. Zay indray zany no azo tao anatin'izay fitentarana sy ny fianakaviana zay dia mampaherantsika fiangonana lalandava ny amin'ny fahefana zany asan'Andriamanitra izany. Mampilaza amintsika fotsiny fa ny zanantsika amin'ny atoko-piratany Ketsa Rahariva dia nasain'ny atoko-pihira ny Oliva ao amin'ny METM Jerosalema vaovao noho ny fetim-pokatra izy ireo dia andeha ho any zany ny atoko-piratany Ketsa Rahariva. Ho an'Andriamanitra iriry ny voninahitra. Dia mandroso amin'ny fanoloran-tena masina ho an'ny tompo isika tokopira no mira ao anatin'izany.
dia navaon'ny fanoratena ho an'ny toposika amin'ny alalan'ira voalahatra. Famarana sika amin'ny alalan'ny asa sy fampahirezana fa misy fampahirezana kely omeko anareo ty ry avy malala nisy olona vavaka tato amin'ity fiangonana misy antsika ity dia sendra ny ty alady fahatelotra izy dia gaga izy tsy mahita olona nivoaka mihitsy tena marina io teo zay raha tany aminay io izy afa tsisy olona tsony deo ka aty amintsika sao fa tsy any aminy dia tsika rehetra zany maharitra tsara hatramin'ny farany mandray fampahirezana moa dia mandray tsy mandray moa dia safidinao zany iroso amin'izanytsika dia mifitopolo amin'zato andininy voalohany izy faharoa dia miroso avy hatrany anareo mpianatra mba kingakinga kely satria vitsy anareo dia ao anatin'ny fakingana tsara nanaovana zany rehetra zany tsy mitanisa verbe dormir awara Isotranao zay satria manaiky anatrika sy asetonao ka ampaherin'ny olonao. Mamolala eriko aminay vahoakanao. Jiova amin'ny ranomasina izy ireo, mangetahitanao ny fanahy, ary maniry ianao ny nofony, ka aoka hitay rano velona izay mangetahitanao marina tokoa. Aoka ny fananao masina ampaherin'ny mpiasa sy anazana amin'ny fon'ny olona, ary anapaka ny tenim-pahefana. Ahita ny voninahitrao any izay rehetra miandry ianao marina tokoa. Fantatrao ny momba azy rehetra, ary miteza hiaraka hiasa amin'ny mpanomponao. Amin'ny anarana Jesosy Kristy mpiandry tsara. Amen. Zao dia hovakiana ny tenim-pahefana andrenana zao asa masina izao. Amin'ny anarana Jesosy Kristy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay minoa ny asa ataoko no ataoko. Ary aminao asa lehibe noho izany aza izy satria izao mankany amin'ilay. Ary na inona angatanareo amin'ny anarana dia ataoko izany. Bankalazana ny ray ao ny zanaka. Raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo dia ataoko izany. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didy, ary izao angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpamanatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany nafantana fa ianareo no mahafantatra azy
satria mitendry aminareo izy ary ao anatinareo. Aloha izy tamin'ny mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo ka nitoriany filasan-tsala ny olombelona rehetra izay nino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety nino io iny. Ary izao famantarana izao no anaraka izay meno amoaka dia ny amin'ny anarako izy hitena fiteny tsy mbola hainy izy andramena rano izy ary na dia misotro zava-mahafantasy izy dia tsy hampanina azy izany. Ametra-tanana ny marary izy dia misitrany ireny ary Jesosy tompo rehefa niteny taminy dia nampakarina ho any an-danitra ka nipetraka eo ankavanan'Andriamanitra. Fa izy hoe kosa dia lasaka ny tompon-teny ny tontolo eny ary ny tompony amenasa taminy ka nanamarina ny teny tamin'ny famantarana izay momba azy. Lazaiko aminareo marina tokoa na inona fehezinareo ety ambonin'ny tany dia ho fehezina any an-danitra ary na inona vahanareo ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Ary lazaiko aminareo koa raha misy roa aminareo mifanaiky ety ambonin'ny tany na amin'inona ka angataka izany dia ho azo ny avy amin'iraik'izay any an-danitra izany. Fa na aiza no angonandrona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Ary ndray Jesosy taminy fiadanana ho anareo taka nandra ihany mandrahako anareo kosa. Ary rehefa nilazany izy tena nifofinaina ka ho izy taminy raisy ny fanamatsiny na elokiza no avelanareo dia voavely izany ary na niza na iza kosa ny tsy avelanareo dia tsy voavely izany. Amen. Mifavaka sy Jesosy tompo misaotra anao indray izahay noho ny amin'ny tenim-pahefana izay entina nomenana izao asa masina izao. Masina ny teninao Andriamanitra dia tenim-pahefana entina ampitombo ny finoany reto vahoakanao. Jesosy tompo teninao dia nanehoana ny voninahitra ao tamin'ny olona maro sy tamin'ny toerana maro. Ankehitriny Jesosy dia aneho ny voninahitra ao eto amin'izao toerana izao. Ary ny teninao Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny mofony rehetra. Ny teninao Andriamanitra Jesosy tompo dia teny ny fahamarinana ary teny fandresentahatra fanitsiana ny diso rehetra. Ary teninao Andriamanitra dia sabatra roa lela ihany koa izay ety mandresiny ny amin'ny fahamasinana eny amin'ny rivotra. Ankehitriny Jesosy tompo dia raha hodidina sy roahana ny asa maizina Satana izay tsy mitera-potokatsoa dia io ny mpanomponao tompo izay efa nitoloranao ny fahefana hoentina manatanteraka izany amin'ny anaranao alohan'ny mpiandry Jesosy Kristy nanaovana izany favaka izany. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankeraka ny Nazareta rehefa omby teo ambony azy fijaliana tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka Andriamanitra velona tompony azy ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankeraka ny Nazareta nazona mandidy manoka ny hery maizina rehetra hoentiny entanao sy ny firongona rehetra ny lainga ny fita fitiavam-bola fitiavan-kanina fiatsanao milati fisazaona ny zemozetona fitany atsakany fanakokotana ny anatonantrano amin'ny fianara amin'ny asa fitadiavana titila ny anaran'i Jesosy firetrafa miarana satana ny anaran'i Jesosy amin'ny Jesosy rehetra ohatra rehetra efa midiny Jesosy lafo tamin'ny rano tsy anana satana rehefa natsony miala amin'ny anaran'i Jesosy mivava amin'ny anaran'i Jesosy miala amin'ny efosana matipotra manakatsara amin'ny fitolina ny filazantsara Jesosy Kristy miala amin'ny anaran'i Jesosy mivava amin'ny anaran'i Jesosy fa valeva nazy anao satana rava maganao any efa mipetra. Mivavaka isika. Jesosy tompo nisehonao araka ny teninao dia niandrava ny asan'ny devoly. Ireo ary ny olonao Jesosy arovy amin'ny fakapana sy ny fiainana izao tontolo izao Jesosy mba tsy hanome hirika indray hidiran'ny Satana eo amin'ny fiainana ary tena hatonga mihitsy fahavezana ho an'ny fanahy. Ireo ary ny olonao Jesosy tompo mangataka anao re Jesosy ianao lehibe fiantrana amin'izao andro farany andro mahoro izao Jesosy misy ny tena miravoravo tanana tsy mahatraka akory tompo ho any amin'iza moa izy
eo aminao misy ny fahamarinana be, eo aminao misy ny hery, eo aminao misy ny fandresena. Tompo miasa ampiasao faranao masina Jesosy Kristy amin'ny tsirairay avy azona tena mijoro vavolombelonao. Raiso ary Jesosy fahalohana tena tsirairay avy izay tena magnetaentanao anopo sy amin'ny voninahitranao, tsy anopo olombelona, tsy anopo vola makarena, tsy anopo voninahitra sy rehetra izay volony fa anopo anao Jesosy Kristy lay nisoreka eto amin'ny azo fijaliana. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy anaovana izany manaraka izany, misaotra Tompo. Amen. Fa voasoratra hoe anio raha iain'ny feoky anareo dia aza manamafy ny fonareo. Jesosy Kristy miantso any ankehitriny manao hoe mankaniky satria amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, izaho anome anareo fitsarana. Amen. Zanahary tsy mba tia ny fahaverezanao ira fahavalao am-roapolo. Is
miasa tokoa mbola dia sana makaty aloha fa rehefa tsy misy tsony dia efa mifarana amin'ireo zany manaraka indray manao tapitra amindreo olona ampelantanan'ireo ny asa manaraka indray miditra raha manao tsika mantsy ampianarina iny tsika fa rehefa misy olona malalaka dia mamonjy le malalaka fa tsy hoe miandry an'leo akaikinao anao sary lasa lany fotoantsika davara farano ny asa fanofona Andriamanitra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao tafahoana somatsara teto amin'ity tekolinao masina ity na ndray na azo ary nanana fanantenana ny teny taminay ianao nananatra anay ianao mila miasa mila mandresy ary mila manana fanantenana tompo misaotra fa tianao loatra izahay ananarona isanandro isanandro ao fiainanay niasainay jova olombelona amin'izay rehetra ataonay faly izay satria na dia ratsy ary izay dia aseho aminao aminay isanandro isanandro ny fahatsaranao ka anarona izay mba hijova olombelona amin'izay rehetra ataonay saotra tompo ny avitiavanao indray ny vahoakanao miseho teo anatrehanao nandray miasa sy ny fampaherezana nampahery azy ianao dia raisan-tanana ny fiainany manontolo azavenanao hokivina hoketraka tsona izy ny amin'izao fiaina izao fa manana fanantenana fa ianao efa nifiry sy niantso azy ary efa nandray azy ka ny hainy fitarainana dia Andriamanitra manarivavaka ianao jereo amin'indra fonao ny mpanomponao tsirairay avy mametraka ny fiainany tsirairay ampelantananao mandritry ty herinandro ty indray ny vahoakanao tsirairay avy tompo tehirizo ambany enatrao re zanakao reo ary eo ambany enatrao saotra ny amin'ny fitiavanao anay saotra ny amin'ny famindramponao fa na dia ratsy azy zay asehonao aminay foana ny voninahitra faly izay satria tianay loatra ianao faly izay satria asehonao aminay isanandro isanandro ny voninahitra ho fifalinay arako farananay le vavaka nampianarinao manao hoe tsika rehetra izay avy nandray
misy nahita-pamonjena fa tsy taminao nanaiky ianao tsy mba noterena hitondra aina avao ny tananao maherina natsotranao mba hitantana isaky mandesy misotra ny lalamarinao ira fanampy ny larina fahinina am'roapolo andininy faharoa dawary Jesosy Kristy ho an'ny mpianakavy ny finoana Andriamanitry ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry ondry lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony ka hiasa ao anatinareo izay kasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho aminareo ane ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika amen mahazo toerana tompoko misaotra anao zahay no ny amin'ny asa fanompona izay nitanterahana androany ao ny dekona solo olona ary eo ny mpiandry rehetra izay nanao izay ny asa fanompona izany misaotra anao zahay no ny teninao izay nafahanao anay fa voky ny teninao tokoa ny mpianakavy ny finoana nandre zay nandre ny fanazavany zay ary nandray tamin'ny alalan'ny asa sy fampaherezana tolotrainao ny voninahitra tompo ro tsy maintsy hanala fanamina dia horakofanao hatrany fanahinao sy ny fampaherezana avy amin'ny fananao masina ka handeha tahaka izay nandehananao andresy ary faly aefa-be eo amin'ny asanao dia tolotra ianao Andriamanitra tokana sady endry rery ihany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen dia mirary soa tompoko ho tain'Andriamanitra tsika rehetra amin'ny herinandro zany misy fampianaram-pinoana eto amin'ny fiangonana dia samy miezaka ho tonga tompoko manovo amin'izany sy ny fahatsakana izany Fanulurantena isulu pautana saracina izenata
ireny tompo no ny fitiavana nisiana mba hovondrena fanolorantena isolo fahotana saratrina izay natao efa nitsangana kade tanteraka ny famonjy ny tompotsika ka tsy tana tao ampasany zay fefafana indray famonjana efa nitsangana kade tanteraka ny famonjy ny tompotsika ka tsy tana tao ampasany zay fefavelona indray famonjana Safade beloccia izany famonjena vitany fina makuo fanadiovana se ho fangamatrika momba mpandova Fikiru maficara isanandro izy no ny fitiavan-tsinalamy fa toy ny falotona efa nanasanana famonjeny efa mitany efa nitsangana kade tanteraka ny famonjy ny tompotsika ka tsy tana tao ampasany tsy fefavelona indray famonjana efa nitsangana tanteraka ny famonjy ny tompotsika